Sakana roa napetraky ny zandary no nandalovan'ny fiara telo nitondra fanampiana ho an'ny traboina niaraka tamin'ny mpandraharaha ny Rado Rafalimanana omaly alahady. Tsy nety nijanona sy nosavainy ity mpandraharaha ity na dia efa nisy aza ny lamina napetraky ny zandary tany antoerana. Tany amin'ny sakana fahatelo vao tafajanona izy sy ny mpiaradia aminy. Mitondra fanazavana mikasika ity raharaha ity indrindra ary ny komandiny vondro tompiliovan'ny zandarmeriam-pirenena ao Alaotra Mangoro. Sakana roa napetraky ny zandary no nodingiana sy nandalovan'ny fiara telo nitondra fanampiana ho an'ny traboina niara-dia tamin'ny mpandraharaha ny Rado Rafalimanana ny alahady teo. Tsy nety nijanona izy ireo na dia efa nisy aza ny fandaminana tao vody ala no nifisian'ny fandaminana napetraky ny zandary. Nanoindiany hatrany ny fiara nentin'ity mpandraharaha ity. Nisy ny sakana tao Amparafaravola dia mbola nodingian'ny Rado Rafalimanana. Ity mpandraharaha ity izay tsy nanaiky ny fisavanana tao ireo fiara. Nisy ny zandary izay saika voadonan'ireo fiara. Teo amin'ny sakana fahatelo tao Ambojanahary, tsy lavitra Tanambe, vao tafajanona tanteraka ireo fiara telo nampiasain'ity mpandraharaha ity. Nambara ny tompon'andraikitry ny zandarmeriam-pirenena ao Ambatondrazaka fa tafiditra ao anatin'ny fepetra noraisina Malonany tsy Fandriampahalemana ny fisavanan'ny fiara mandalo ny lalam-pirenena ao anatin'ny lalam-pirenena faha 470. I contrôle de routine io zany dia efa misy ary efa fanao foana. Any tomobile rehetra izay mandalo na ny kely na ny lehibe indrindraindrindra moa fa ny camion dia tsy maintsy zavaina na ny entana na ny taratasy ary tsy adino koa moa fa ny fotoana ohatran'izao fa narotan'ny olona mpangalatra hitondrana ireny entana izay tsy fatam-piaviana ireny. Noho izany dia noraisina ny andraikitra ka tsy tokony misy olona voatohitohina noho ny fanatanterahany asan'ny zandarmeria mihitsy fa tany-tandalana no misy atsika ary asanay no misava na andro na alina rahantsika mahita zany amin'ny lalina faha 470 fa apetraka mihitsy ary noho izay fitsinjovana zay ny fifamezivezan'ny fiara amin'ny alina na amin'ny atoandro. Ary rahantsika malala fa mbola marefo dia marefo amin'izao fotoana izao le fotodratrasa izay vao nitapenana na afahan'ny olom-pirenena mivezivezy ireny dia vao maika no amafisina ary ho amafisinay ny fanaraha-maso ny fivezivezen'ny fiara ny entana ka entanitsika olom-pirenena rehetra mba tsisy anda izany fandaminana izany. Na dia teo aza ny tsy fanaran-dalàna nataon'ity mpandraharaha ny Rado Rafalimanana sy ny mpiaradia tamin'ity dia nomena fampitandremanam-bava no nomena azy ireo. Fantatra ihany koa fa afaka nizara ny fanampiana ho an'ny traboina ny fikambanana fanahy maha olona.